Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray afaka manampy ny orinasa eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatr'asa misy ny expert comptable ary afaka manampy ihany koa ireo orinasa mandalo fotoan-tsarotra. Isan'ny tanjony ity hetsika no karakarain'ny ho lavitry ny expert comptable ity zany tamin'ity andro androany ity teny amin'ny Carleton Nosy no nanatanterahana izany rehetra izany. Hatreto mbola voafetra ny fahafantaran'ny olona ny asan'ny expert comptable hoy avy amin'ny holavitry ny expert comptable na ny ordre des experts comptables et financiers de Madagascar. Afaka manampy ireo orinasa mandalo fotoan-tsarotra sy ireo maniry mitady famatsim-bola nefa izy ireo. Ho fampahafantaran'izay indrindra no antom-pisian'ny hetsika journée de la profession comptable no tanterahana teto amin'ny Carleton Nosy androany. Io zany ezahana hoe ampahafantarana hoe inona marina natao hoe expert comptable eto Madagasikara, ino ny andrarandraikitra mety ilana azy eto Madagasikara na ho an'ny orinasa na ho an'ny firenena. Dia ny hetsika androany zany natao manokana hoe ny thème le hoe financement de l'économie, zany hoe raha ny nahafantarana ny expert comptable hatramin'izay dia rehefa miresaka dia hoe audit sy commissaire au compte foana na ny expertise comptable le tenue de comptabilité sy ny assistance le fa ezahanay zany androany mampivoatra hoe ny expert comptable nge afaka miara-miasa amin'ny orinasa amin'ny fampandrosoana ny orinasa zany hoe ny activité any ara-économique zany raha zay ny ilazana azy. Zany hoe eo zany le fiara-miasa indrindrandrindra ohatra ny te hikarakara ny momba ny resaka financement les sociétés afaka miara-dalana amin'ny expert comptable izy amin'ny fanamboarana dossier te lasosokevitra ny orinasa ray momba ny hoe mandalo crise na mandalo tsy fitezana ao anatin'ny orinasa dia afaka misoliciter ny service expert comptable izy manona izay zavatra izay. Miankina amin'ny filan'ny orinasa no ilana ny fanampian'ny expert comptable. Misy kosa nefa ireo sokajana orinasa takiany lalàna mihitsy ny fampiasan'ny expert comptable ao aminy. Ny audit aloha zany ny voalohany indrindra dia hoe io zany misy karazana audit hoe araky ny filan'ilay société nanaovana an'ilay audit. Mety misy karazana audit maromaro ilaina ao, mety misy audit financier zay la mombana compte, mety misy ny audit organisationnel mahakasika ny structure organisationnelle, mety misy ny audit social mahakasika ny resaka volet social, mety misy karazana hoe vérification tadavy les sociétés zany zay le atao hoe cohésion les sociétés. Misy ndray ny commissaire au compte le ataontsika hoe audit fa légal zany zany hoe ny lalàna misy zany manainga hoe tokony manana expert comptable nareo amina niveau ohatr'izao na amina critère ohatr'izao ny lalàna mametra zany na koa hoe ny typana société karazana ohatra hoe ny société anonyme zao efa tsy maintsy manana commissaire au compte dia ao koa le karazana société responsabilité limitée misy critère vitsivitsy zay tokony arahany dia tsy maintsy manana commissaire au compte reny. Dia ny asa manaraka koa tokony fantatra dia hoe ny resaka assistance ny expertise comptable zany hoe mahakasika ny resaka tenue de comptabilité izay io zany mahatonga ny akoho manao an'letsika satria betsaka le ataontsika hoe service informel zao mandeha eto Madagasikara eto amin'ny ville indrindraindrindra satria io no tena divanay satria io zany mahatonga an'le hoe le entreprise zay mety tsy manana an'le tena valeur ajoutée rehefa tena manana dossier de financement izy ohatra satria miezaka ataontsika hoe mamitamita izay dossier fotsiny izy nefa tsaratsara kokoa raha misy fanampiana olona ataontsika hoe manamay an'le sehatra izay manampy anatin'le cadre expertise comptable. Miisa 270 ireo expert comptable manerana Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Nanana trano eva teto amin'ny Carleton Nosy avokoa moa ireo orinasa mpiara-miasa amin'ny holavitry ny expert comptable sy ireo sekoly ambony manomana tanora eo amin'ity asa iray ity.